Hinkaja hinbonahitra ho antsika rehetra mpanaraka an'ity chaîne YouTube ity ary ity ampiandahana dia miarahaba ianareo rehetra satria tonga tsy miarahaba hony namany tezitra ary arabena tsy mamaly ihany koa namany sositra. Tsy sanatria tezitra ahatonga eto ary tsy sanatria koa sositra ianareo hatongavako eto, noho izany dia tsy maintsy iarahaba aho ary ianareo koa dia tokony tsy maintsy mamaly. Mialohany hidirantsika amin'ny zava-drehetra dia azadiny foana ny mi-abonner ny chaîne antsika ary toy izao ny fanaovana azy. Inona ny vaovao eto dago, inona ny malaza eto dago ary zany no hiresantsika eto, izany ihany koa no hifampizarantsika ato anatin'ity chaîne ity. Noho izany dia manasanao hanaraka ny vaovao, manasanao hanaraka ny zavatra mandalo eto amin'ny tanitsika. Ny voalohany hidirantsika amin'izany dia ity misy vaovao izay tena naliana ny maro ary izay tena nanaitra ny maro ihany koa. Tsy inona moa izany vaovao izany fa araka izay niparitaka dia mitentina 700 tapitrisa ariary mahery ny vola azony ireo dahalo nanao fakanankiriny tao Ankazobe tao anatin'ny 7 volana izay. Rehefa nivoaka io statistika io dia nanaitra ny maro ary maro arak'izany ny naneho ny fanehoan-kevitra sy nanontany hoe inona marina ny tena zava-misy ary mbola afaka milaza hoe mandry fahalemana venitany ianareo izay mahita ny ity vaovao miely ity hoy ireo izay maneho hevitra. Ny sasany raha temo masamy miteny hoe azo lazaina mba maro ihany ny force eto amintsika fa maninona tsy mandry fahalemana ny tany hoy sasany koa dia tena mampanontany tena ny zavatra toy ity hoy ireo izay maneho hevitra. Izay moa ny zava-misy ary mananantony ny zava-drehetra ary tsy tokony fanomezantsiny ihany koa fa isika rehetra dia tokony samy miezaka hanao tsara ary samy miezaka hanafana ny olana eto amintsika. Apetrakatsika ny mikasika an'izay ndeha isika hiditra amin'ny resaka manaraka izay tsara ho fantatra ihany koa ny eto dago sy ny eto amin'ny tany sy ny firenena tanjanaka tanindrazana Madagasikara nosy malala tsy manampaharoa. Hiresaka mikasika zokovonjy isika. Zokovonjy moa dia efa fantatry ny maro fa tao amin'ny sehatra mozika no tena nafantarana an'ity zokovonjy ity ary nilatsaka ho kandidany solombavam-bahoaka ho fidina tany amin'ny Andapa ary nanao fanambarana ny tena ny omaly, nanao fanambarana tao anatin'ny publication tao anatin'ny pejiny ihany koa izy ny mikasika an'ity tetezana hitantsika amin'ny sary ity. Hoy zokovonjy tao anatin'ny pejiny hoe ambalavelona agnoviara vita ny pont nampanantenaiko ianareo, tsy mila midoroboka andrano intsony ny zaza na olobe na moto fa tonga dia mitaingina hoy fanambarana izay nataony zokovonjy. Miempo io pont io ary mahazaka rano miakatra 100 metatra eo no eo izy io, izay mahakolokolo no manana ny soa hoy fanambarana hatrany izay nataony zokovonjy. Ary ity hitantsika amin'ny ity sary ity mo izany pont izay nampanantenainy zokovonjy ka no tanterahiny ny fampanantenana izay nataony ary manintana ny vahoaka hampiasa an'ity tetezana ity mba hikolokolo azy satria izay makolokolo ony no manana ny soa. Rehefa namoaka io piby mo ny tenany dia maro ary tena tsy voatanisa ny reaksion'olona mpanaraka ny pejiny zokovonjy ary samy amin'ny fanehoan-kevitra izay nataony daholo ireo rehetra. Misy ny mankasitraka mazava ho azy mo amin'olona maro dia tsy maintsy misy foana ny mahay mankasitraka fa ny tena maro dia be de be ny olona mitsikera sy manesoeso noho ny ity zavatra izay navoaka ny zokon'olo jiaby ity na hoe zokovonjy. Ny mankasitraka moa dia milaza hoe merci zokovonjy fa ianao dia ho tahin'Andriamanitra mandrakariva foana satria tia manampy ny mpiarabelona ary mbola sasatra tena sasatra ny olona toanao ary sambatra izahay zandrinao manana ianao zokovonjy zokon'olo jiaby hoy ireo izay mankasitraka. Fa ho an'izay mpitsikera kosa dia nilaza nanao hoe ity tena pont tsara indrindra eto Madagasikara ary budget miliara mihitsy nanao an'io tetezana io hoy ireo izay maneho hevitra. Ny sasany moa dia miahiahy sady manontany hoe rehefa tonga ve ny asara dia tsy ho tonga andrano ve io ary tsy vetivety kely dia simba hoy ireo izay manontany tena mikasika an'ity tetezana izay nataony zokovonjy, mikasika any tetezana izay nampanantenainy nefa vita indray. Apetrakatsika ny mikasika an'izay zokovonjy zay fa io moa ny hitantsika koa dia anjarantsika rehetra mandinika anjarantsika rehetra ihany koa mankasitraka ho an'izay te hankasitraka fa ho an'izay mpitsikera kosa dia mazotoa mitsikera ary indrindra izay mpampiasa an'ity tetezana ity araho ny tenin'ny zokinareo izay nanome anareo ity tetezana ity fa izay mahakolokolo hony no manana ny soa. Ndeha isika hiditra amin'ny manaraka indray ny zavatra misongadina eto amin'ny tanitsika.
Ny antso adversaire ary ny antso ireo zay miwatahoata ao amin'ny tambazotan-tserasera indrindra Facebook izoky be lava mainty ary anisan'ny tena manana ny lazany hitansika amin'ity sary ity. Hoy izy rehefa ny antso reo mipitsikerina anao hoe reo bandy be tembava amiko amin'ny Facebook reo tongava ty ialahy hamboarinay ialahy. Ny any alavitra any la miwatahoata sy ny sisa tsy voatanisa reo ane mbola tsy hitany mivantana aho dia bevava izy reo fa bandy ohatry zao no tampo amin'ny tenany dia fa mipipi ankiloty daholo izy rehetra satria izaho dia lava ranjanana no sady mainty be tsara, c'est impressionnant hoy ity zoky ity. Manambara izy fa lava ranjanana izy no mainty ary matanjaka nohony zany ianareo pitsikera ao amin'ny Facebook sy miwatahoata dia tongava aminy hanao fasifasy fa izy mo dia tsy matahotra anareo ary mbola tsy mahita azy foana ianareo no afaka miteny fa raha vantany vao mahita izy mivantana ianareo dia mandositra sy mipipi ankiloty. Izany hafatra any ity zoky ity koa dia mitongava ianareo rehetra izay miwatahoata ary ity zoky ity koa dia anisan'ny nanao haiady izy ity, anisan'ny tena manana fahaizana ao anatin' izany ara martiaux izany ary tsy mandositra ao anatin'ny combat. Ino mo hafatra koa dia ampahafantarina rehetra izay pitsikera azy koa dia tongava ary. Ny manaraka holazaintsika dia mikasika ny governoran'ny faritra Sofia, tsy iza moa izany fa General Lilson. Nanao fanambarana i General Lilson ny omaly hoe fametrahana sy fankatoavana ny tetikasa Blue20 izany hoe fiarovana ny zava-mananena an-dranomasina sy ny fitantanana ny sehatra ny jono. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony governoran'ny faritra Sofia. Nankatoavina androany ny fiarah-miasa amin'ny tetikasa Blue20 izay misehatra amin'ny fiarovana ny alahonko, ireo zava-mananena an-dranomasina tsy ho lany taminga sy ny fanampiana ireo mpanjono manamorona ny helidranony mahajamba hoy fanambarana hatrany izay nataony governoran'ny faritra Sofia. Izany dia iarahana miaraka amin'ny faritra Bueny. Ary nanamafy ihany koa ny tompon'andraikitra ny faritra Roatonta fa tsy maintsy misy ny fakankevitra ety fotony halohany hanatanterahana ny tetikasa hoy hatrany ny fanambarana izay nataony governoran'ny faritra Sofia. Tapaka arak'izany fa hisy ny fanomezana fampiofanana sy famatsiana arabola ireo VOI sy ny fikambanana ny mpanjono. Anisan' zany ihany koa ny fanangonana ny antota-taratasy mikasika ny vokatra an-dranomasina ary ny fanomezana fitaovana ny mpanjono ary noho ny farany ihany koa dia ny fampahafantarana azy ireo ihany koa ny zony ary ny fanomezana fiofanana mikasika ny velon-tena mandritra ny fotoana na hoe fermeture. Izany no fanambarana izay nataony governoran'ny faritra Sofia ary miantefa any amin'izay rehetra tokony antefana izany. Nohony zany dia ankafaliana sy ampitiavana foana no anambaranay ianareo rehetra izany vaovao izany. Tompoko vavy izy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vitanay ny video hatramin'ny farany satria ajanona atsika keo ny mikasika aniny vaovao rehetra izay nitanisaina teo fa mbola iangaviana foana ianareo ny mbola hanaraka vaovao manaraka izay alatsakay ato anatin'ity chaîne ity. Alatsakay misesisesy moa izany vaovao izany mba ahafantaranareo ny zava-misy. Zay fa hametra beloma aho hody aho sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oie. Tsao tsao amin'ny manaraka indray yo.